Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantenany tondra tokiazava. Indray andro ty iray mpianakaviana mpanan-karembe iray dia nangataka tamin'ity zokiolona iray efa ela netezana sy endry tao an-tanànany mba hampianatra ity zanany lahy ny amin'ny fomba ialany amin'ny fahazaran-dratsiny. Dia lasa nentin'ilay zokiolona niaraka taminy hitsidika zaridaina anankiray ary ilay zazalahy zanaky ny mpanan-karena. Rehefa nandeha teny anefa izy mianaka dia nijanona tapoka ngiabe ary dia niteny tamin'ilay zazalahy mba anongotra ity zavamaniry kely voanitsiry hitan'izy ireo teo. Tsy nisalasala ilay zazalahy nanongotra izany ary tsy nanano sarotra fa tamin'ny ankibe tanany sy ny fanondrony fotsiny ihany no nanalan'ilay zavamaniry dia afaka. Rehefa avy eo dia nifindra toerana indray izy ireo ary nasain'ilay rangabe nanongotra zavamaniry lehibebe kokoa noho ilay teo aloha ilay zazalahy. Nila tanandra zazalahy ray manontolo kosa vao nahongotra izany zavamaniry izany hatrany amin'ny fakany. Avy eo indray dia hazo mbola tanora lehibebe kokoa noho ireo hazo nongotany teo aloha indray nasain'ilay zokiolona no esorina. Dia nanezaka nanongotra indray ilay zazalahy ka tamin'ny tanany roa sy ny heriny manontolo mihitsy no nanongotan'ilay zavamaniry izay vao nety niala tamin'ny fakany izany, sady efa tena tera-tsemboka mihitsy izy nanao izany. Dia lasa indray izy ireo. Rehefa nandeha kelikely indray dia nanondro fototra goavy maniry lehibe anankiray indray ilay zokiolona ary dia nasainy esorin'ilay zazalahy izany. Dia raikitra ny fanongotana, ny ankavia, ny ankavanana, nanongotra dia nanongotra, nanozongozona fa tsy niontsona ilay fototra goavy. Niezaka tamin'ny fomba rehetra sy ny heriny rehetra ity zazalahy nanaly izany, saingy ny hoditra sy ny ravin'ilay goavy fotsiny nihintsana sady voafy fa tsy niontsona mihitsy raha goavy. Dia hoy raha zazalahy sady mivalaketraka hoe tena tsy ho afako mihitsy ity ry dadabe aho. Dia nitsiky ilay zokiolona sady niteny tamin'ilay zazalahy hoe hitanao anaka, toy izao ihany koa ny fahazaran-dratsy. Raha mbola kely izany dia mora aminao no manala azy hatrany amin'ny fakany, saingy rehefa nitombo kosa ny fahazaran-dratsy izany dia mihasarotra, mihamafy ny fanalana azy toy ny nanalanao ilay azo teo, satria manomboka mahazo faka izy ary rehefa tena lehibe izany dia tsy ho afaka ho intsony. Nanomboka teo dia nanova sy nanamboatra ny fiainan'ilay zazalahy izany fotoana fohy sy ohatra nasehoan'ilay zokiolona izany. Ry iray aman-dreny malala manoro hevitra antsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza teny mbola kely ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Oabolana 2:20 ianao koa aza miandry ny fahazaran-dratsy kelinao hiamitombo izay vao hanapa-kevitra hiala amin'izany. Aoka ianao no ifehizany fahazaran-dratsy izany fa tsy ny fahazaran-dratsy no ifehanao. Dia izao no afatry ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Salamy 1:1 manao hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro no fonaina raisoao am-pofazamalaina fartomotrany andro izao. Radio feon'ny fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra.
ny fiainako sy ny lalàna. Ny fiainako sy ny lalàna. Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana izao. Manantena izahay fa ampitombo fahalalanao sy iainanao amin'ny fomba fiaina tokony izy ny fiainoana ny fandaharana. Anambady ve a? Mama, avy aloha kely aloha io asan'ny mamy io fa misy zava-dehibe ho resahako amin'ny mamy. Ito ary ny resaky be sonina fa miaino ahy. Tena mifantoko mama aloha a. Alefaso ny resakao e. Tsy zandry mama fa rehefa nandinika sy namakafaka tsara ho aza a. De ho alaiko vady no orokely etsy andrefana. Akavady ianao ry Besonina? Eno a, akavady Besonina. Fahafiriana moa zay ny rahanareo sy norokely. Efa 3 volana be zao ry mama. Tena hitako hoe mifankaty zahay ry mama. Sady samy matoa, aleo mivady aingana. Zany? Tena zany mihitsy ka. De inona hono zany ny asa melomanao an'ny norokely? Sa hoe velona miresadresaka sy fipetrapetrahany etsy serony zanak'olona? Hitady asa amin'izay aho fa zataitra mamy. Raha zay norokely velony Besonina. Vo hitady asa fa tsy hoe efa miasa na efa nahita asa. Ka mandra-pahita asa de aiza ny vola anaovana raharaha? Sa ho fahanandalitra ireo fianakaviana? Mama kosa raha tena tsy manampy mihitsy fa to raisinao vazovazo mihitsy ane zany resaka zany. Nefa tena resaka matotra ane zany ry mamy. Za koa tsy manany ihany fa tena miresaka matotra aminao ry Besonina. Manany ihany mamako. Tsy kilalao aneza ny fanambadiany zany anako. Tadidio tsara fa rehefa manambady ianao de tsy vita ny fitiavana ifanolorana na orokoroka safosafo io fa misy adidy sy andraikitra manaraka azy. Inona daholo koa zany adidy sy andraikitra zany? Jereo fotsiny, vo hikarakara raharaha ianao de tsy maintsy mila voly zany. Nefa ianao tsy miasa de aiza zany Besonina io ny mieritreritra hita vola ka? Ka zay indrindra ne no iresahako amin'ny mamy. Hoe ahoana? Mba saika hindrana aminareo aloha de averiko rehefa miasa ahy. Raha ataoko hoe manana izay de tonga de ho vesarana trosa vetrany zany le tokantrano voahorina. De aiza ny vola amelomana ny norokely? Raha mananjanaka indray nareo satria ny anambadiana hiterahana, de aiza indray ny vola amelomana ny zanaka? Tadidio fa adidy manaraka amin'ny fanambadiana avokoa zany rehetra zany. Tokony atao ary tsy maintsy atao. Mama kosa zany to mana-kivy beko. De aminao zany de tsy anambady mihitsy a. Tsy hoe tsy anambady mihitsy ry Besonina. Fa mbola tsy tokony anambady aloha satria mbola tsy vonona. Ny olona anambady zany de olona vonona ara-tsaina. Enao ary tsy matotra akory. Ny olona anambady vonona ara-materialy ary vonona ara-batana. De amin'ny mama zany inona no tokony ataoko e? Sarahako zany norokely? Ie zany izy moko. Fa maninona moa zany ny sarahanao zanak'olona? Ka tsy haiko mama, tsy fantatro hoe ahoana na ahoanako. Olona tsy nanao ratsy anao. Ny mivady zao de zao sy ny manao ny fanaon'ny mpivadiny tsy atao ry Besonina. Fa ny mifanoro-hevitra sy mivampizahan-toetra azo atao tsara. Ka rehefa hitanao fa inorokely tokoa no anjaranao, ka vonona ara-tsaina ianao, ara-materialy sy ara-batana, de mahazo mivady nareo e. Le fahavononana ara-materialy tiany mama ambara zany hoe mananasa.
dia manana vola ahafahako manao raharaha sy mamelona izay ho vady aman-janako. Zay indrindra. Takatrao mihitsy ny tiako ambara. Ny fahavonona raratsaina indray dia vonona ny anao ireo adidy sy andraikitra teraka ny fanambadiana sy setra izay mety ho toe-javatra ao tokantrano, fa tsy hoe rehefa misy zavatra mitranga dia iny any lasa na hitady olo-kafa. Azoko tsara ny tiany mama lazaina. Misaotra ary mama. Misaotra tamin'ny torohevitra e. Tsy anona ambady indray alary be sonina aloha fa mbola hitady asa. Zay aloha ny lahara-pahamehany izao. Zoanitra no nanoratra ny tantara narahanao teo, novelomin'ny mpanoratra Sirila. Rehefa hivady ny olona roa lahy sy vavy dia matetika ireo olon-dehibe ray aman-dreny mitondra anatranatra fa tsy vitan'ny orokoroka sy safosafo na fifanolorana fitiavana na teny mamy fotsiny fanambadiana, fa misy andraikitra sy adidy takianao. Arak'ilay tantara kely teo, inona izany andraikitra takiany ny fanambadiana izany raha ny lalàna eto Madagasikara ny fantarina. Andeha ny mpahay lalàna no henoantsika mba hahatonga antsika tsy hanaonao foana miaraka amin'ny namana Rila. Tafaraka amintsika ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra mahakasika ny fiainantsika sy ny lalàn'izao tokoa ny maître Ravelson Mbolatiana. Miaraba tompoko dia mankasitraka tranony amin'ny fanekenao ho vahin'ny fandaharana. Raha tsy haivina amintsika mpiaino dia mpisolo vava ao amin'ny ho lavitry ny mpisolo vava eto Madagasikara, Ramatoa Ravelson Mbolatiana. Ny resaka mahakasika izay toe-javatra mety hitranga ao anatin'ny fanambadiantsika nandritra an'izay fandarana vitsivitsy sy lasy izay maître. Raha araka ny lalàna dia iza amin'ny mpivady no tokony ho lohan'ny fianakaviana. Voalaza mazava ao anatin'ny 1450 ao anatin'ilay lalàna voalazantsika teo aloha fa ny lahy ny loham-pianakaviana, chef de famille izany. Tadidio anefa fa miara mitantana ny tokantrano ny mpivady, miara mitantana ny ankohonana sy ireo ankizy ao tokantrano, izany hoe ny zanaka izany amin'ny lafiny rehetra. Raha miara mitantana ny tokantrano ary ny mpivady dia inona avy ny andraikitra sy adidy ateraka ny fanambadiana tokony ataon'izy ireo? Inona avy ary ireo adidy sy andraikitra ateraky ny fanambadiana? Voalohany indrindra dia ny fifanajana. Misy azo andraisana azy anankiroa io fifanajana io. Voalohany indrindra dia ny momba fampirafesana. Tsy azo atao ny mampirafy, ary ny fifanajana faharoa dia ilay atao hoe respect. Ny fampirafesana moa efa mazava fa eo amin'izay hoe fifanajana na respect izay. Afaka manome ohatra ny amin'izay ve ianao maître? Manome ohatra hoe miady ny vady dia tokony tsy hiady ohatran'ireny mpiady an-tsena ireny, miteny mahery, miteny ratsy, mandrahona, mety hoe mikasitanana. Izany dia efa tsy ao anatin'ilay fifanajana. Manarak'izay ny adidy ateraky ny fanambadiana dia ny fifanampiany ny mpivady, ny fifanohanana. Noho izany adidin'ny mpivady, izany hoe raha mpivady atao ny mamelona, mikarakara, mitaiza sy mampianatra ny zanak'izy ireo. Ary raha ny famelomana izany dia araky ny fahafahany tsirairay. Eo amin'izay resaka fitezana izay, indraindray misy lehilahy mihevitra fa satria izy no mamelona sady loham-pianakaviana dia izy irery koa no manana zo amin'ny fomba fanabeazana. Ahoana no tokony ho izy amin'izay maître? Samy manana zo, izany hoe mitovy ny zoan'ny andany sy ny ankilany amin'ny maha-ray aman-dreny azy, ary samy miandraikitra ny fanabeazana ny zanaka sy ny fanomanana ny hoaviny ny roa tonta.
raha toa ka tsy mendrika ny iray amin'ireo mpivady na manana fitondran-tena tsy mendrika na tsy afaka intsony, ny tikambara amin'ilay hoe tsy afaka intsony mety hoe misy accident nahazo azy, mety hoe lasa voakely ny sainy ohatra, na nanary na namela-tsitrapo ny vady aman-jana ny iray amin'ireo mpivady dia mazava ho azy fa ilay iray amin'ny mpivady izay tavela ao an-tokantrano izany no mizaka irery ireo andraikitra ateraky ny mariazy izay voalaza teo aloha ireo. Fitentsika malagasy no hoe raha tiana ny vady dia ny rafozana ny tsinjovo mandeha. Misy lalàna miresaka an'izany ve eto amintsika eto Madagasikara metra? Ao amin'ny 1380 sy 1480 dia voalaza araky ny lalàna eto Madagasikara izany fa manana didy amelona ny ray aman-dreny ny zanaka. Izany hoe ny ray aman-dreny izay tsy mahavelo tena izany dia adidiny ny zanaka. Voalaza ao anatin'ny mikasika ny régime matrimoniaux, mariage et divorce izany zavatra izany. Dia ity koa fanamariana anankiray, ny vinanto dia manana didy amelona ny rafozany raha ohatra izany ka ao anatin'ny tsy fananana, tsy afaka mamely tena ny rafozany. Ya, dia mitohy foana ve izany ny fanaovana an'izay adidy izay na roviana na roviana sa hoe misy fetrany ihany? Izany adidy izany dia mitsahatra rehefa maty ny ray am-pivady na ny saraka am-pivady. Ilay hoe maty ny ray am-pivady izany dia hoe raha maty sanatria izany ny vadinao dia tsy adidinao intsony izany ny mamelona ny rafozanao. Manarak'izay dia araky ny tsy fahafahan'ilay ray aman-dreny izany no hanampianao azy, fa tsy hoe akory hoe manan-katao tsara ilay rafozana dia ho lasa vesatra ho an'ilay tokantrano, fa anjaranao sy ny eritreritrao izany mandinika hoe tena mba ao anatiny ilay tsy fahafahana kosa ilay rafozako dia adidiko mamelona azy. Hoy ianao teo hoe raha sahirana ireo ray aman-dreny na ny rafozana, izay vao adidiny zanaka amin'ny mamelona azy. Ka raha atao hoe sahirana na tsy manana fahafahana mamelona ireo zanaka, nefa ny ray aman-dreny na ny rafozana ihany koa sahirana, dia inona no tokony atao tompoko? Dia arakaraky ny fahafahan'ilay zanaka izany ny mamelona n'ilay ray aman-dreny, fa tsy hoe na dia tena ao anatin'ny tsy fahafahana azy ilay mpivady dia hoe mahazo tsiny raha tsy afaka ny hanampy ilay ray aman-dreny na ilay rafozana. Mankasitraka indrindra maître amin'izay fanazavana izay. Fantatsika manomboka izao izany ny adidy sy andraikitra teraky ny fanambadiana. Raha vao hanambady ianao dia ireo no andraikitra miandry ianao, fa raha efa manambady kosa dia antenaina fa efa mandray ny andraikitra araky ny tokony ho izy ianao. Isaorana indrindra maître Ravelson mbola tiana nampafantatra ny tokony ho fiainantsika eo anatrehan'ny lalàna. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjohy hatrany ny AWR. Ifaraneto aloha ny fandarana tsara ho fantatra, zoanitra sy irilano ny farimbona na totosa izany, dia mirary tokantrano mandray andraikitra sy milamina ho anao izahay. Andriamanitra ny hitany tokantrano rehetra. Tarika hiraina. Indray mandona ao ampokolalina lay feony tompo miangavy mora ombavoai ny fonaoa
mamiyay ny anilana itiny foko favoako o mandrosoka manjaka iza ilay feo ny fanantenana indray tsy lakio fa mamiyay ny anilana itiny foko favoako o mandrosoka manjaka iza itiny foko favoako o mandrosoka manjaka iza. AWR manolotra ho anao feo ny fonantenana. fifaliana lalandava honay mpiano malala ny miaona aminao amin'ny alalan'ity fandarana ity izay atolotry ny radio adventiste maneran-tany. Maniry ianao koa izahay mba hahita fifaliana eo mpanarana izany. Eo amin'ny vata fandraisam-peo ny namana Sam manolotra kosa Yolande Ratsurmanana. Ndray andro dia nitsidika ny faritra atsimo andrefany États-Unis izahay mivady. Rehefa tonga ato amin'ny tanan-dehibe malaza anankiray izahay izay antsoina hoe Los Angeles dia liana mba hita ilay antsoina hoe Boulevard des Stars. Arabe malalaka izy io, misy dalina ohatran'ireny carreau na carrelage fanao amin'ny trano reny. Efajoro 20 cm eo ny lafiny iray, izany hoe carré izy io, ary eo afovoan'ilay efajoro misy kintana mavokely, ary ao anatin'ilay kintana misy ny anaran'ny olo-malaza ny Hollywood. Matetika moa dia mpilalao metsika Amerikana ny voasoratra ao, na mpira malaza koa. Misy ihany ny anarana vahiny fa vitsivitsy. Betsaka ny maniry ho star, ho tonga olo-malaza. Kintana moa ny dikan'ny teny hoe star amin'ny teny gasy. Ary ianao ve tsy mba teo lasa star? Tsy mba te amirapiratra tahaka ny kintana? Inona ny torohevitry ny ten'Andriamanitra mba hahatonga anao ho kintana mamirapiratra? Toy ny mahazatra, melony anokafantsika ny Baiboly dia raha mivavaka aloha isika. Ray malala izay any an-danitro, misaotranao izahay raha afaka manokatra ny Baiboly ary andinika izany. Omeo ny fanazavana avy aminao izahay mba ho takatray izay tianao ambara amin'ny tian'io ity. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany. Amen. Ny boky ny Apokalipsy na fanambarana no mamarana ny Baiboly. Ary zao no voalaza ao amin'io boky io, ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Izaho Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izaho no solo fitaranaki Davida, ny kintana mamirapiratra fitarikandro. Haisika izany manana star ao amin'ny Baiboly. Kintana mamirapiratra. Izy no filamatra, izy no modely, izy no manazava, izy no mitarika. Ny dikan'izany dia tsy olona akory no tokony irina na lay tahaka, fa Jesosy Kristy lay kintana fitarikandro. Ny Baiboly moa araka nefa mety ho fantatrao raha teo dia mizara roa. Ny testamenta taloha izay mirakitra ny ten'Andriamanitra melony ny nahaterahan'i Jesosy, ary avy eo ny testamenta vaovao izay mirakitra ny teny nanomboka teo amin'ny nahatongavan'i Kristy tetỳ an-tany. Ny boky mamarana ny testamenta taloha dia ny boky mpaminany Malaki. Rehefa mamarana izany boky izany Malaki dia izao ny voasoratra ao amin'ny Malaki 3:20. Malaki 3:20. Ary posaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, ary ivoaka ianareo dia hifalevanja toy ny zanak'omby mifaha.
Anisan'ny teny famaranana ny testamenta taloha dia ny hoe hiposaka aminareo izay maninona izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana. Ary eo amin'ny famaranana ny testamenta vaovao indray dia inona ny hitantsika tetsy aloha? Jesosy no kitana fitarikandro. Inona ary ny hevitra izany? Iray ihany ireo. Jesosy ilay masoandro ny fahamarinana sady kitana fitarikandro raha teo. Inona ary ny itovizan'ireo filazanan'i Jesosy ireo? Na ny masoandro na ny kitana dia samy mitondra zavana, ary tsy amin'ny alina fa ny masoandro amin'ny atoandro, ary ny kitana fitarikandro kosa dia amin'ny fiposahan'ny maraina no miseho. Jesosy zany no manazava, manoro lalana, manome ohatra, manome modely, ary izy koa dia fanantenana, milaza fa tapitra ny alina ary ho avy ny maraina tahaka ny kitana fitarikandro. Ny fahatongavany dia midika fa ho foana ny ratsy rehetra, ny asan'ny maizina, fa mazava mamirapiratra no isolo izany. Ny masoandro ny fahamarinana no andresi ny lainga sy ny mpandainga rehetra. Tsara ny manamarika fa ny kitana sy ny masoandro dia tsy mitovy amin'ny planeta. Ny tany ohatra dia planeta. Ny planeta mihetsika, mihodina, mifindra toerana, fa ny masoandro sy ny kitana dia tsy mihetsika. Eo amin'ny toerana iray izy ary afaka manazava ny rehetra. Tsy mifidy tavan'olona ny masoandro, ka hoe misy sasany hiposahany ary sasany tsy hiposahany. Fa izay toetry ny masoandro izay ny toetra ny Jesosy. Mazava, manome hafanana ho an'ny rehetra, tsy ankanavaka. Ary inona koa ny zava-dehibe entin'i Jesosy Kristy? Eo amin'ny Malaki 3:20 izay efa nivakiana teo ihany. Ary hiposaka ho aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany. Ary avakitsika koa amin'ny Apokalipsy 2:20. Io moa ilay tokony isy ilay kitana fitarikandro rehefa nivakitsika teo. Apokalipsy 2:20. Izao ny voalaza: ary izy naneo ahy ho ny ranonaina, mangano ano tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny fiandranan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny. Ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazonaina mamoa isam-bolana, ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Ny zavatra voalaza ao amin'ny Malaki sy Apokalipsy dia manahoana? Mitovy. Ny testamenta vaovao dia manamafy izay rehetra voalaza ao amin'ny testamenta taloha. Inona zany no tena iavian'i Kristy fanondroany? Hitondra fanasitranana. Tsy hisy intsony ny aretina, tsy hisy intsony ny fanaintainana, tsy hisy intsony ny fahafatesana, fa ho sitrany any olona ary ho velona mandrakizay. Izay rehetra voalaza teo izay dia tsy midika hoe mivavaka amin'ny kitana sy masoandro akory isika, fa fanoharana ihany izany, fanazavana hoe manahoana ny toetoetry Kristy, inona no antony hiverenany indray. Mbola misy hevitra hafa azo resahana voalaza ao amin'ny Malaki 3:20 ary ny tapany farany: ary hivoaka ianareo dia hifaly avanja tahaka ny omby ny fa. Manahoana zany hoe hifaly avanja tahaka ny omby ny fa? Rehefa ny fahaela ny omby ka avoaka, manahoana ny hafaliana? Angamba isy teny indray hoe tahaka ny soavaly tapaka fe? Tsia, fifaliana tsy alazaina araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20. Ary ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Tsy ho tadidy intsony zany hoe malahelo, tsy hisy intsony ny ranomaso, fa hifaly avanja toy ny zaza indray. Tsy afinaritra ve zany? Tsy mba teo tonga amin'izany ve ianao? Izao ny voalaza ao amin'ny Daniel 12:7. Daniel 12:7. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana
dia ho tahaky ny kintana mandrakizay dory. Ay, mety ho lasa stary ianao zany. Zany hoe ho kintana mandrakizay dory. Izay endry hoy ny voalaza teo, izay endry no amirapiratra. Voalaza amin'ny Baiboly ihany ao amin'ny Salamo 119. Salamo 119 ny 10 ny fahatahoana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Ary io le voalazan'ny Malaki manao hoe hiposaka amin'izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana. Mifandray ara-mifameno avokoa ny tenin'ny voalaza amin'ny Baiboly. Andriamanitra tsy biby fampitahorana tsy akory, fa Andriamanitra dia tokony hajaina, ankatoavina, mihoatra noho ny ray aman-dreny na ny mpitondra ety ambonin'ny tany. Ny didy no tokony ho tandremana ary ny teny no arahana. Koa izay manao izany no amirapiratra, ary tsy vitan'izany fa raha teo kintana dia voalaza ao amin'ny Daniela 12:7 teo fa mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana, mitondra ny olona ho eo amin'i Jesosy. Koa ny faniriako ho ahy sy ho anao dia tsy ho voasoratra eny amin'ny arabe ety ambony tany ny anaranao ka mety ho vohitsakitsaky ny olona na ho ongotan'ny olona aza, fefa nisy zany, fa ho voasoratra kosa any an-danitra ka mirapiratra tahaky ny kintana mandrakizay doriany izaho sy ianao. Mbola hiaraka mivavaka isika. Ray malalo, fanirinay ny ho kintana mandrakizay dory, amirapiratra, anazava, omeo fahendrena izahay, ampio koa izahay mba hitondra olona maro eo amin'i Jesosy, ilay fahazavana lehibe, ilay fanasitranana ho anay, ary amin'ny anarany no angatahana izany vavaka izany. Amen. Harlanto. Eto antany anye tsy azo ifikirany intsony, naory anao namanana tsy azonao sakanana, fa lamba mena no miondry anao, fa ny andanitrany anye misy harena manana tsy azonao sakanana, fa lapavulame henano miondry anao, aza mitahiry eto intsony fa feno kalala oety, o feno mpandroba pikony animby ty fokely ty, fa leo kosa AWR Téléphone 034 06 797 62. Eto antany anye tsy maintsy misy ny ankaso, misy dahalo feno malaso, misy hatrany ny mpanasoaso, fa any andanitrany anye zay mbola tsy tany maso, reo olombovonjy no hanao matso, fa madio ampo tena mangatsoatso, aza manorina eto intsony tsy tanindrazana oety, rafeto laitrano any ambony tanany vantananary,
fa anino tena sahaza fa haolanao anao ka ianao io na mpanotabe aza mbola tiany retadidio na lava milonzy ny tava manay ny ampitso zay mety tranga fa ny ondany trany any tsy mba misy maty masoandro zay soloana zava tempoly tsy orava fa mirapira tanano holalondava za mifikitra toitso fandriwanio ny toeranao ny entanao ahorony ny famarinany katsao jesosy mpanjakano atony ny tapakilao aminy ao tsy misy makany ratsy aminy alalany ianao any malalany fianakaviana fon'ny fiarahamonina faly tafaraka amin'ny mpianakavy izay manaraka izao fandarana natao amin'ny fianakaviana izao. Miaraka aminao eto Eliandry amin'ny Tantsosy Mamiatsa. Mba tonga anao tafiditra tsara amin'ny zavatra tiantsika resahana amin'izao fandarantsika izao dia misy tantara anankiray ity, Laza sy Toky. Zazalahy kely anankiroa niara-nianatra ary dia lasa mpinamana be mihitsy. Dia niara-ny tombo tao am-pianarana, mifampianatra, mifamporisika mba mianatra tsara, niakatra tany amin'ny CEG, nipita tany amin'ny lycée, ny afara tany amin'ny université ary nifanaiky fa sampam-pianarana mitovy no atao. Mpinamana izy ireo ary tena mifankatia ary noho izay mampinamana azy izay dia samy tafita tamin'ny fianarana, samy lasa ingénieur izy mirahalahy. 10 taona taty aoriana ny navitan'ny fianarana, rehefa tafahoana izy ireo dia mifampiresaka hoe nanao ahoana letsy ny fiainany lahy, firy zao ny ankizy, aiza no miasa, sy ny sisa. Teo ny nafantarana hoe efa 3 ny zanaky Toky, manana tokantrano milamina tsara izy ary mandroso dia mandroso amin'ny orinasa izay isany. Azo lazaina hoe nahita fahombiazana teo amin'izay nataony-drehetra. Ilaza kosa dia fantadaza amin'ny fitiavany fisotroana, fitiavany ireny trano fisotroana ireny bara ireny, ary voatsy ela dia nisaraka tamin'ny vadiny izy. Potika ny tokantrano, azo lazaina hoe rava ny fiainany. Ny fantaniana mipetraka eto izany dia ny hoe nahoana olona anankiroa samy nampianarana, nandrato fianarana mitovy kanefa samy hafa ny hafaran'ny fiainany aty aoriana. Tsy nampianarana tany ampianarana ve? Ny fahaiza-miaina. Ny fianarana mikasika ny fahaiza-miaina dia irahana mahafantatra fa tsy hita any ampianarana, tsy ampianarana any ampianarana. Ny fiainana andavanandro no mampianatra an'izany. Rehefa tsy mahay mandray lesona amin'ny zavatra tsotra mandalo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny fahoriana no ampianatra azy an'izany. Anisany fitaovana anankiray ampiasain'Andriamanitra ahafahana mampianatra ny olona anankiray zavatra izay tiana iainany ny fahoriana. Misy aza fomba fiteny malaza manao hoe ny fiainana andavanandro ny sekoly ary ny mpampianatra dia ny ady sarotra hatrehana isanandro. Mety hisy antony hafa na manahaja ankoatra ny hoe toe-tsaina sy ny fomba fiaina
fa eto aloha zany zavatra ngezabe tena nampiavaka an'izy roa lahy reo dia nytoetsaina zavatra tsy nitovozona tany am-pianarana zany a nampiavaka azy satria ny zavatra nitovozona tany am-pianarana nitovizana ihany ka akoatr'izay noraisina tany am-pianarana ary a dia inona avy ireo zavatra izay ilaina ny mianatra azy eo amin'ny fiainana mba atonga ny toetsainao hitondra fahombiazana eo amin'ny fiainanao. Zavatra voalohany ary azolatsiny hoe lehibe indrindra aloha dia ny hoe ilayntsika ny mianatra misaina sy mieritreritra araka ny tokony ho izy. Mety manontany ianao izany koa ve dia ianarany inona moa izay eritreritra? Misy mpandinika anankiray antsoina hoe Mark Twain tsaroako eto dia nilaza izy hoe ny teny mivoaka amin'ny vavan'ny olona sy ny fihetsika sy ny asa ataony dia ampahany kely monja amin'ny fiainan'ny olona io sy ny maha izy azy, fa ny ampahany lehibe indrindra dia ao anatin'ny sainy ao, ao anatin'ny eritreriny ao. Raha kristiana ianao dia mahafantatra tsara fa Jesosy Kristy dia niresaka mihitsy fa tsy ny fihetsika ihany mahatonga antsika hanota fa any ny eritreritra tsika dia efa manota ary mety hahavery antsika ny eritreritra. Dia ahoana moa izany hoe mampiasa ny saintsika sy ny eritrerintsika araka ny tokony ho izany? Nahoana? Tsara ny mampatsiahy fa ny eritreritra sy ny fisainana no fitaovana nomenantsika, nomen'ny mpahary zany entina mamaha olana, ny olana mitranga amin'ny fiainana andavanandro. Dia io fisainana sy ny eritreritra io ihany koa no fitaovana nomenantsika entina miatrika ireo toe-java misy eo amin'ny fiainana ampiheverana tsara. Fantatsika ihany koa nefa fa ny fisainana ny eritrerintsika no miteraka fihetsem-po. Afaka maka ohatra tsika hoe misy olona anankiray mandondona mafy be ao ambaravarana. Inona ny tonga ao an-tsainao? Fahatezerana ve sa hoe hoay sao dia mba olona trabony zany ka mila vonjy aingana? Avy any fisainantsika neviny izay. Ny fisainantsika miteraka fihetsem-po, fahatezerana na fangorahana io olona mandondona mafy eo ambaravarana io, ohatra anankiray an'izay. Ary ny fihetsem-pontsika dia mazava tsara fa io ny tena fototry ny fahasambarantsika anatsy. Ny fifandraisantsika amin'ny hafa, ny fitondrantenantsika, ny fahafahamanao antsika, fahafahamamokatra eo amin'ny asa izay ataontsika sy ny fianarana izay ataontsika, izany hoe ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fahasambarantsika mihitsy zany dia avy amin'ny fihetsem-po, ary ny fihetsem-po dia avy amin'ny fisainana. Izay no antony ilazana eto fa raha hianatra hiaina itsika amin'ny tanjona hoe ho sambatra dia tsy azontsika tao atsirambina ny hoe fianarana mampiasa ny saina sy ny eritreritra araka ny tokony ho izy. Ny fahasamihafana teo amin'ny fiainan'ny laza sy toky na manaiaja dia tokony haresy lahatra antsika rehetra fa ny fiainana zany dia mampianatra zavatra izay anterina ihany, tsy raisitsika avy any an-tsekoly ary tsy ho azontsika any an-tsekoly mihitsy. Ka ny voalohany indrindra zany dia izao tsy maintsy resy lahatra aloha ny tsirairay amintsika fa tsy maintsy mianatra mba hisin'izay fiovana izay mba hanana toe-tsaina tsara hiatrehana ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana. Aiza moa no tokony hanomboana an'izany? Mazava ny voalaza ny tenin'Andriamanitra Romaina 12:2 aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Fanovana tena izy rehetra ary azo antoka fa haharitra zany fanovana zany dia miainga avy amin'ny fanavaozana ny saina. Fanavaozana marina rehetra dia miainga sy mifototra amin'ny fanavaozana ny saina. Aka ohatritsika, raha hita fa voretra sy maloto tsy mba mahavatra manadio ny tena ny olona anankiray ary tiana ny ialany amin'izany dia any amin'ny saina no hanomboana ny fanovana fa tsy any amin'ny tongony maloto na any amin'ny faritra hafa maloto amin'ny vatany. Ny toe-tsaina zany no mibaiko ny hetsika rehetra ataon'ny olona anankiray eo amin'ny tenany sy amin'ny hafa ary amin'ny asa rehetra ataony. Noho izany dia atsindriana ary hitanao fa antitraterina mihitsy eto mazava-dehibe le hoe fanovana ny toe-tsaina ary tsy any am-pianarana no hanovozana an'izany fa ny fiainana andavanandro. Ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao, ny lafiny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana zany dia ahafahantsika mianatra an'izay hoe
fanovana ny toetsaina izay manana toetsaina hitondra soa ho anao a ny fianakavianao ary ny fiarahamonina ny toetsainao. misy taranja maromaro na manahiaja izay irahana amin'jereto ary zavatra azo ampiarina vetrany eo amin'ny fiainana no raisitsika eto amin'ity fandarana ity mba hamora ny fandraisan'ny mpiaino azy. ohatra anankiray ihany zany le ndresantsika teo le hoe mianatra misaina sy mieritreritra araka ny tokony ho izy fa akoatran'izay a dia hojerentsika ihany koa ny hoe fampivoarana ny mahaolona amin'ny lafiny rehetra ara-tsaina, ara-batana, ara-piarahamonina, ara-panahy. ilaina zany mampivoatra an'ireo miaraka, tsy ara-tsaina ihany, tsy ara-piarahamonina ihany, tsy ara-panahy ihany, fa ilaina mampivoatra an'ireo amin'ny fomba mirindra, tsy mandeha ila. ilaintsika ny mianatra an'ireo eo ampiatrehana ny fiainana. taranja anankiray hafa ihany koa ny fampivoarana ny fanomezantsika tombam-bidy ny tenantsika. olana goavana mihitsy io, tsy takatry ny olona hoe inona ny tombam-bidy ananany, ary misy akony be dehibe eo amin'ny fahombiazany amin'ny asany, eo amin'ny fifandraisany amin'ny hafa, ny tsy fahaizany manome tombam-bidy ny tenany. mety ho tafahoatra loatra ny sasany ary mety ambany be loatra ny sasany. Anisan'ny zavatra ho resantsika ary idirantsika mihitsy iprian-ko na manahiaja zany hoe fianarana mifandray zany, fianarana mampita hevitra, fianarana miresaka mba hahatonga an'izany zavatra zany a hitondra soa ho antsika sy ny hafa. ilaintsika ny mife zany hoe ahoana ny fomba tokony ifampiresahako amin'ny zanako, amin'ny vadiko, amin'ny mpiara-miasa amiko, fa tsy rehetra tonga ao anatin'ny vavako dia avoakako. na marina zany zavatra resahanao ka tsy hainao ny mampita azy araka ny tokony ho izy ampahendrena dia hiteraka olana ngeza be mihitsy zany eo fiarahamonina. ilaintsika ny mianatra an'izany. ilaintsika koa ny hijery akaiky ao anatin'ity fandarana ity ireo fomba zay ahatonga antsika afaka mijery ny lafitsarany eo amin'ny zavatra rehetra iainantsika. ny zavatra iainana eto amin'ity tany ity dia misy foana ny lafiratsiny sy ny lafitsarany. ahoana ny ahafahanao mahita mazava tsara ny lafiratsiny ary ahita vahaolana aingana mikasika an'izany, kanefa koa ahita tsara koa hoe tia ny lafitsarany zay tokony hitondra fifaliana eo amin'ny fiainanao. anisan'ny zavatra ho resantsika eto koa ny hoe ahoana ny fomba hifehezana ny fihetse-po io. anisan'ny manimba ny fiainan'ny olona anankiray sy ny asany ny fihetse-pony. misy aza raha tezitra ny an-trano dia entiny any ampiasana zay fahatezeran'izay dia miteraka olana amin'ny asany. falifaly izy any an-trano dia mety koa ny asany any ampiasana. ahoana ny fehezana ny fihetse-po io? milafi ny fitiavana, milafi ny fifandraisana mba tsy hanimbanao sy ny hafa. anisan'ny ho resantsika eto koa ny mahazava-dehibe ny fikarakarana ny vatana salama, mifandray tsara aminy hoe saina salama, mifanojo zany ireo. misy fiatraikany eo amin'ny sainao ny zavatra ataonao eo amin'ny vatanao, salamny hoe misy fiatraikany eo amin'ny vatana ihany koa ny zavatra atao mizavatra sainina. tsy milaza akory izany fa izay mirahalahy izay miteny eto ny tampitrohatra amin'ny fahaiza-miaina. miara-mianatra itsika dia miara-mampiatra, fampizara fanandramana, ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana, dia tohizana indray ny dia ary dia mitombo oatra ny trany. izay ihany koa no azo resahana indray aloha androany fa mametraka ny veloha mandrapitafa ny namanao Elion sy Aja. radio femo ny fanantenana. faniteninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. ifarana sady tia ny fiarahantsika nandritra n'izay andro vitsivitsy zay a fifaliana ho any miarabanao ary manonona fiadanan' Jesosy ho aminao sy ny tokantranonao ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina.
ny namanao risara ndrenjatovy ny manolonanao am'izao fotoan'izao amin'ny alala amin'ny feo ary ny onjam-peon'ny radio adventiste maneran-tany no arahinao tao anatin'izay andro vitsivitsy maromaro zay tsika de mijery an'ilay lesona hoe mamita ny iraka amin'ny namako nazavaina tao ny makasika an'izay ary ny andiny ny fotitra zay natao tsy anjery de ny voalazan'ny lioka toko fa 10 ny 7 zay inoko fa raha tena nanao an'le izy sy namerimberina an'le izy tamin'ny fonaonao de tadidinao io ilaina ny mamerimberina izany ary manao azy ho tsy anjery mihitsy fa rehefa ho avy ny fotoana zay tsy ahafahanao intsony mampiasa baiboly reny no averin'ny fanahy masina aminao lioka toko fa 10 ny 7 ary izy namalika nanao hoe tiavan' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao mamita ny iraka amin'ny namako nazavaina teto fa ny namanao de tsy ireo izay tianao ihany tsy ireo izay mankafianao ihany ary tsy ireo izay rehetra mifankazo aminao ihany fa na de mifavalinao ary de voalaza fa namanao tsy ireo ray fiangonana aminao ihany tsy ireo ray fiaviana aminao ihany fa na de ireo onin-kafa tsy fantatrao tsy taovanao tsy volovolonao ary de namanao avokoa izany ilaina ny famitahnao ny famitako ny iraka amin'ireny olona ireny satria ny asan'Andriamanitra de asantsika izany tiako ny amerina kely aminao fa nisy fanontaniana anankiray manandanja napetraky ny pailalana anankiray tamin'i Jesosy de ny hoe inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay mba efa nieritreritra an'izany ve ianao mba efa tena namakafaka lalina ve ianao hoe ahoana marina moa zany ny amiko ty ho any an-danitra viasa sanatria ho tavela eto inona ny mbola tsy mety eo amin'ny fiainako inona ny mbola ho ahitsiko inona ny mbola tokony ho amboarina efa mba nanao tahaka an'izany ve ianao fa nenty lehilahy ty de nentiny amandriana an' Jesosy ny antony nametrany fantaniana kanefa moa hainy Jesosy ihany namaly azy fomba fiasan'i Jesosy de zao nampiasa ny voalazan'ny soratra masina izy nanontaniany Jesosy azy hoe ahoana moa ny voalazan'ny soratra masina ahoana ny voalazan'ny lalàna ary ahoana ny fomba famakinao azy raha tia handova ny fiainana mandrakizay tokoa sika de tsy maintsy tian'Andriamanitra ny fontsika ary tia ny namantsika manana tanteraka zay voalazan'ny soratra masina manana tanteraka izay hoe tena dika marina fa tsy amboamboarina solosoloina ovaovaina mankatoy sika fa tsy sanatria hoe mahalala fotsiny fa tsy manatanteraka tsy mety zany tsy andovantsika amin'ny fiainana mandrakizay zany ary tamin'ity lesona ity sika moa zany de mikasika an'le hoe mamita iraka amin'ny namana mamita ny iraka amin'ny namana anisan'izany le mitian'ny hafa tahaka ny fitiavantsika ny tenantsika ny hafa io de reo olona tsy mifankazo amintsika reo olona miady amintsika reo olona mifandoro falafa amintsika mihitsy mba manahoana re ny famitanao ny iraka ianao ny aka voiraka tsy maintsy amita iraka za zao voiraka tsy maintsy amita iraka am'ireo olona reo mbola hiala andraikitra hiala didy haneo fialan-tsiny ve nomeny Jesosy antsika ny tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy ary isika zao no iriny Jesosy anana toetra tahaka an'ilay Samaritana tsara fanahy isika zao no eritreretino ilay Samaritana ny andro farany izaso ianao no andrasany anao tahaka an'ilay Samaritana olona maro no nona mahantra ary hiara-ny fitondrana ratsy ataon'ny hafa eto amin'ity tontolo misy antsika ankehitriny ity
azonao atao ny manao ny anjaranao na dia kely aza izany. Tsy ho voavantsika ny olana rehetra eto amin'izao tontolo izao mialohan'ny iverenan'i Jesosy. Tsy nantsoina ho amin'izany isika mandra-pahatonga izany fotoana izany nefa dia azontsika tao ny manao asa tsotra toy ny manampy ny olona izay fantantsika fa tsy manao hoanina na koa manampy ny mambra ao amin'ny fiangonana izay miaina ny tsirariny na koa miaina ny fanavakavana izay mbola olana misy eto amin'ity tontolo misy antsika ty na amin'izao andro izao aza. Izao no voalazan'ny boky anankiray mitondra ny lohateny hoe Testimonies for the Church. Famoahana faharoa moa izy io takila 520. Toy izao no voalazan'ny Ellen White ao amin'ny asa sorany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany sy ny miaro ny tena tsy isy pentipentana avy amin'izao tontolo izao. Ny asa soa no voa takiny Kristy hoentintsika. Ny teny feno fahalemem-panahy, ny asa feno fahafoizan-tena, ny fiahiana feno fitiavan-tena, ny mahantra sy ireo sahirana ary ireo ory. Rehefa miray fo amin'ireo manana fo vesarany fakiviana sy ny alahelo sika, rehefa manome ho an'ireo sahirana ny tanantsika, rehefa ampitafiantsika ny mitanjaka, rehefa raisintsika ho ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ny mpivahiny ary omentsika toerana ao am-po dia anatona akaiky ny anjely ary hovaliana any an-danitra ny vavaka ataontsika. Toy ny hira any an-danitra ny asa feno fahamarinana sy famindrapo ary fahafoizan-tena ataontsika. Mijery ireo manao asa famindrapo ny ray eo amin'ny seza fiandrianany ary mandray ireny ho isany arena sarobidy indrindra. Ary ho rakotra soa ahy ireny amin'ny andro izay mitendreko hoy Jehovah tompony maro. Everina ho toy ny atao amin'i Jesosy ny asam-piatrahana rehetra atao amin'ireo mahantra sy ireo mijaly. Rehefa mamonjy ny mahantra ianao, miray fo amin'ireo ory sy mijaly ary misakaiza amin'ny kamboty dia manorina fifandraisana eto koa amin'ny Jesosy. Izay no voalazan'ny boky nosoratan'ny Ellen White Testimonies for the Church. Famoahana faharoa, boky faharoa, takila 520. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana. Voarainao tsara ve ilay hoe mamita hiraka ho an'ny namana. Fa dia hifarana hatreo zany iny fiaraha-mianatra ny soratra masina ny arahanao tamiko iny. Ny namanao Risarandrenjatovo no niaraka taminao teto ary ny teknisianina Samma no napita amin'ny feo ho any amintsika tsirairay avy. Melohan'izany nefa dia tsara raha petratsika ho eo ampelatanan'Andriamanitra ny lesona izay ny anarantsika teto nandritran'izay fotoana vitsivitsy izay. Rainay izay ny an-danitro misaotra fa totosa somatsara iny lesona iny. Miangavy ianao mba hijery an'ity namako ity. Hanome azy ny fitadidiana amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Mba ho fiainany izany lesona izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatan'izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio femon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.